Fa nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fanamariana ny fahavalopolo taona ny jeron'ny lycée Jean-Joseph Rabearvelo etsy Analakely. Jean-Joseph Rabearvelo moa zany dia fantatra mampanoratra azy teo amin'ny tantaran'i Madagasikara fanindran-dalana tamin'ny fanokafana ny hetsika ihany koa ny fiangaliana ny asa soratra. Feno valopolo taona amin'ity taona 2024 ity ny sekoly lycée Jean-Joseph Rabearvelo nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fankalazana izany ary nisy ihany koa ny fanorana amin'ny fomba ofisialy ny soratana ny Jean-Joseph Rabearvelo. Ny hetsika izay totosaina teto amin'ny lycée Rabearvelo anio fahasivy amby roapolo ny volana janoary dia fanokafana amin'ny fomba ofisialy irahana amin'ny mpitondra fanjakana avy ato ministera ny fanabeazam-pirenena ny fanokafana ny fahavalopolo taona ny sekoly lycée Jean-Joseph Rabearvelo ary indrindra ihany koa fanolorana ihany koa amin'ny fomba ofisialy ny œuvre ny Rabearvelo tome 2 izay natolotry ny fianakaviana Rabearvelo sy ny CNRS ary ny thème ho anay eto amin'ny lycée Jean-Joseph Rabearvelo. Izany œuvre zany dia mahakasika amin'ny œuvre ny Rabearvelo rehetra hatramin'ny soratanana ka hatramin'ny soratra masinina ary ny soratra efa vita print manara-penitra zany. Nandritra izay valopolo taona izay dia isan'ny nisongadina sy nahavelom-polo ireo mpampianatra ny voka-panadinana izay tsy natao ambanin-javatra ny fampianarana ara-pedagojika ireo mpianatra. Zavatra azonay ambara kosa nefany ny alohan'ny nampitantana anay dia mpampianatra teto amin'ny lycée Jean-Joseph Rabearvelo izahay dia azo atao hoe mahavelom-bolo ihany ny voka-panadinana tsy mitsanga menatra raha mitaha amin'ireo sekolim-panjakana mitovy larana aminay izahay satria dia tena ataonay vaindon-draharaha fa tsy hetsika hetsika fotsiny izao hetsika taonay izao zany fa ny ara-pedagojika no tena ilofosanay zany ahafahan'ireo mpianatra ireo mianoka tsara ao anatin'izany fanovozana fahalalana izany. Hetsika maro no atao mandritra ny fankalazana amin'ity taona ity, ao ny hetsika ara-panatanjahantena ary tsy ho ambany zavatra ihany koa ny hetsika ara-kolontsaina. Dia hatreto tokola sy toko vavy ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity takariva ity ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany azadino aorian'izao fampahalalam-baovao izao ilay fandaharana Zoma TV rahatsikisaka ny Zoma zany aorian'ny fampahalalam-baovao azadino indray ny manaraka ity fandaharana ity anasana vahiny manokana dia ametrahana ny veloma mandrapitafo antsika ihany koa zany rehetra zany ho amin'ny rampitsondray veloma tompoko.